Davida mpanao salamo, Davida mpanjaka, tena tsiaro izy fa tsara Jehova. Alleluia. Raha mba mandinika sy misaina amin'ny fiainanao ve ianao dia matsapanao iny nanao fahatsarana taminao Jehova. Raha nanao izany izy dia asaony olona andramo efa tsara Jehova. Raha tsy tsapanao aza miteny fa mangatalo aoko tsapako mihitsy hoe tsara Jehova. Izy mivonina angataka androany ho hita eo amin'ny fiainana fa tsara Jehova. Davida dia nanaasa mihitsy andramo zaho tadiavo fa tsara Jehova. Engany anana fahazotony ianao hitady an'i Jehova androany. Vonina ve nareo? Vonina ve isika? Hivavaka hitady an'Andriamanitra dia ho asehony amintsika ny fahatsarany. Andriamanitra nanana an'izany fahatsarana izany Jesosy ihany koa, nanana an'izany fahatsarana izany ezahako hafainganiny. Tsara Jesosy, mpampianatra tsara izy, tonga nofo nandendenanao soa, nanavaka izay nampahoriana. Amin'aniny Isaia, ao amin'ny Isaia 1:20 ka hatramin'ny 7 dia be dia be ny toetran'i Jesosy sy ny fahatsarany. Itony teny soa mafaly ho amin'ny mpanefitra. Fahatsarana anizy zany. Alleluia. Zany tenko anao Andriamanitra na Jesosy fanamasina tsy manampy olana eo ambonin'ny olana, na manampy alahelo eo ambonin'ny alahelo, na nampy ranomaso ao amin'ny ranomaso, zay zavatra maro rehetra. Tsy manao toy izany Andriamanitra na Jesosy, fa ny asany dia zao manasitra ireny ary manolo fidilo fifaliana amin'ny firazan'ny ten'Andriamanitra. Alleluia. Jesosy mpanao tsara na amin'any Isaia, raha tonga Jesosy dia hitory teny soa mahafaly ampanefitra izy, manasitra ny torotoro, manasitrana ny torotoro fo izy, mitory fahafahana ho an'ny babo izy. Halleluia. Erenezany fahatsaranaandriamanitra fikirako nefa mibabony devoly voafatra fa Andriamanitra tsara nanafaka antsika izy. Anao miampa tsara fanakosa ministrana, tsara fanakosa ny aina nanasitra ny olona babo gady satria tsara fana mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra. Firifiry mo ny olona mpanota no afanany Jesosy voagary atao anatin'ny fahotana, zay natoam-ponany teny. Raha misy ozy mpanota dia zany lohany. Raha izy mpanota fa fanta dia izy ny lohany. Kanefa tonga taty ambony tany Kristy Jesosy hamonjy mpanota. Halleluia. 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 Natsapa izy fa afaka mba fika atao amin'i Jesosy mamonjy mahatsapa fahafahana. Pilotena voafatra teo aloha, kanefa rehefa nino Jesosy fa mahafaka izy dia afaka izy. Halleluia. Zany nahatonga Jesosy hitory fahafahana ao amin'ny babo, amoaka reo izao hatramaizina, ampionana ny malahelo. Halleluia. Ampahinatra ny tsamba, nampalaky ny marenina, nanangana ny maremy, namoky ny olona nona hitatsika isan-karazany. Tanao betekany nafony tamin'i Jesosy dia ambony tany dia maro ny olona nona mpanaraka azy, fa natao iny reny novokisany ireny. Halleluia. Mpanao tsara Andriamanitra. Raha manao tsara ianao vokisan'Andriamanitra, raha manao tsara ianao ampidian'Andriamanitra aminao fitahiny, raha mino azy ianao dia hoasoany aminao zany fahatsarany zany. Halleluia. Ny atoro anao dia manarany tiany, manarany tantarana izay omeny hitariany dia anampy sy hitanao izy. Halleluia. Nampatanjaka reo malemy nampahiratra masoany sambo ary pirofo lehibe lazaiko aminao ny fahatsarany Jesosy. Jereo tsara zany fahatsarany Jesosy nanolotra ny aino azo anao izy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Raha mbateninao zany hoe ahoana moa zany fahatsarana nataon'i Jesosy, saripidina nanasana nampahinatany maso, nananganany malemy, nanafahany mpijangajanga, nanafahany mpitendra azy, nanafahany mpanolotsamy, nanafahany andreo olona maro samihafa. Fa ny zavatra tsara amboniny tsara rehetra zay nataon'i Jesosy dia le ainy mihitsy natony. Alleluia. Mba tsapatsika ve zany fahasaripidiny fahatsarany Jesosy zany? Ireo manaiky omboana eo amin'ny azo fijaliana, manaiky ho kapohany, manaiky ho nampijaliana teo amin'ny azo fijaliana, narotsaka ny rany. Fahatsarana ane zany, toetra tsara ane zany. Mba tsaika rehefa mba renao lay tantara hoe nisy
prala sukusan lasanin na ofatsuna na monula nisinafan tinatin chokan dusa totan apakah sudah fui tungan payens na narakantian aisan smolisho teresukon lusa lesan fawon panisin na fatula awan nyobusna isuya ne kansoen eketiano bagus ade mene kansoaf tungan miarabi tom tukacan tungan samkas satrio la bigi misia kansonovan rona bulame pagas sabutet dela sa shukun sulni kulezan kus dia afak na diisa na nonir na diisa na nofatsun na diisa na fatul na diisa na nofaracin dahil shukun non mintulaisan adin anak adin saray na lefatan ni punsa nsaka nsasi saya natotam laisan rila sa lapavi tianyo wam na wow myokana felisane na ton Jesus laisan lele la shukun dia sandingan no fosunel tane punsa pas fosunel no fanan pas Jesus la se komno la fatana na son Jesus dia ngemi na tul ni na na lutan kau ya sidai ba isuna no tunga marul la mre marul la tungas pastor las evangelist las papa las na de una nat na de olu satina won na de fataran Jesus Christus ni le fataran Jesus Christus asa se pera de di W tasna saban fataran Jesus lain nultan ngeng nisan teke yang nawo na ro sara dam si Jesus ya rumah Jesus yang sans mewashe nanon fatarana Jesus nanon tanyanis isuel bano umpatun formula tarisi demah ke mujasi Kristi baca panobesan fatarana men Jesus enosan formula tiare gut stegran pada dro finanterak na tamto na valpul na tamto na fitpul na tamto na yempul na tamto na ruarif na tamto na robul suarif setuisan Tianao ademans, Tianao Jesus. Tsara kita ni panumin now. Sati panon tsara is. Hallelujah. Nisana na payo. Aji di nasita fatara namin ademans. At fanamasin na ditu. Awona piso natin ois. Fanademanda fanan Jesus. Afkamiasa onati. Mamukatan fatara ni. Hallelujah. Lava pisang disasan. Makafto na mar. Fingkom no demantarai manufacturer Jesus Kristus manufacturer na menjadi fana masna yang ku dicarai karena bagi menin from robul etika san robul de robul fanfuka fana di PDBO fitiavan fifali ma haleluya fana masin misfataran ya dia pasif pafuka no fanati awam pacaran ali haleluya radio pesena ni mantelao kau ucar cara pika cara yen sani nene mis di chef takkan tamnya rusun labaran jalan yu apa pandai secikam papan ye di sanku fata vida la yefena upian runs David la yefena satu flake David la yefena sena diferan David la yefena sai totini nana fumba futienya senario lalanyas lazai fanyavunavuna lazai fasosho kanifa safa futiavana lefunga tumfanatawam titiam lefutiavana ish ade tuisan fanabasna temambe funga lefutiavan fatuna putawam David tena tungasna na futiavan anaftan Israel yung tanah lele acem furafu ade show ade mant nampayet nanampiasan Davidisan ade napa desa seti Francio Watawam. Haleluya. Tiapa ele chica febona le diablo. Tiapa ele no warna serapaf. Tiapa ele chica ponu praneman. Risengulio. Rawana chike. Yufana masna leman tu. Apakah kamu futsara isiga. Haleluya. Ni fulo batala na ronyas. Asa kaga na maita na de primas. Na de ule feule na besena leman. Febab na besena lemandas. Neva mamu furats.
zavatra ratsy, tsy manome toetra ratsy, tsy manome fisainana ratsy, tsy manome hevitatsy. Ny fanahy masina tsy manome izany, fa ny fanahy masina fitiavana, fifaliana, fahapo, fahalemem-panahy. Haleloya! Mba firy mangetaheta an'izany. Mangatamba itoerana fanahy masin'Andriamanitra ao anaty ao anatinao. Anty farany izao andro mampitozy fanahy de folo mandehandeha ary mizara an'izany fanahy zany ny ataony ankehitriny. Tsy ahoana olona manana fitiavana rehefa tsy miambina tonga fahakalana zany. Tsy ahoana olona manana fifaliana rehefa miditra ny fanahy fahatezerana tonga tezitezim-pona amin'ny lalàna izy. Amin'izao andro farany izao maro fanahy antikristy. Jesosy miteny tao mpianatra ny firenena rehetra. Jesosy miteny raha mihaino fankatiana ireo dia mpianatra. Fa ny antikristy na ny fanahy ratsy izay miasa amin'izao andro farany izao dia mampita hevin-kristo ao anatin'ny olona maro, mpanompon'Andriamanitra maro, lehilahin'Andriamanitra, eny karazam-piangonana maro eto amin'izao tontolo izao. Amin'izany toetra izany fa mangatà amin'Andriamanitra mba ho arofan'any Jesosy ny fiangonan'Andriamanitra, ary mangatà mba ny fanahy masin'Andriamanitra ny hitoetra ary te hitonanao amanana etaeta sy fandrina azy ilozana fanahy masino. Mitoera ato amin'ny fanahy masino, tario amin'ny fanahy masino. Oketa ato amiko ny fitiavana anao, oketa ato amiko misy ny olona raha tian'Andriamanitra nefa makala an-dalàna pandanja ho filazany ten'Andriamanitra. Ataony ahoana no tian'Andriamanitra tsy hita mafy be dia be mety za ten'Andriamanitra, za tiasan'Andriamanitra, za manao an'izao nefa makala an-davaviny, nefa makala an-dalàna. Fa ianao eto amin'ity toerana ity toriana aminao tiavo Andriamanitra, tiavo ny fanahy masina, ho tiana ravavinao ianao, ho tiana lalànao ianao satria misy ny fanahy masina vokatra ny fanahy fitiavana. Tena ho Andriamanitra ny amin'izany. Mba firy mangetaheta an'izany tonga eto amin'ity marain'ity. Omen'Andriamanitra anao ane izany fanahy masina izany. Ary tsy ezaka ianao, za ezaka ho tianany, za ezaka ho tia mpanompon'Andriamanitra, za ezaka ho tia miasan'Andriamanitra. Tsy mila ezaka nofo fa aminao izany, fa rehefa ao anatinao ny fanahy masina izy nitarika anao amin'ny marina rehetra. Ny zavatra ho avy aza-pahafatany ianao. Fanan'Andriamanitra fanahy fanolora-tsay. Afaka manolotra an'izay tokony ataonao izy, afaka manome fahendrenao anao izy, afaka mitondra fampaherezana ao anao izy. Haleluya! Manome fifaliana ao anao izy. Hainao moa tamin'ny andron'i Jesosy ireo mpianatra ane samy mpianatra e, samy mpianatra, samy apôstôly, izy nome folo miraharaha, samy manompo. Andaona eny toro-teny lasa daholo, andaona eny évangélisation lasa daholo, andaona eny tendrombohitra lasa daholo, andaona eny amin'ny sinagogy mandeha daholo, andaona eny amin'ny tempoly mandeha daholo. Fataony izy nanompo, tsy tena nanompo an'i Jesosy, tsy tena nanaraka an'i Jesosy, fa intérêt aiza ny ahitana vola. Izy samy mpianatra zany renareo Jodasy mba apôstôly niaraka ihany, fa aia niasa ny vola ny tena zava-dehibe. Izy mipanjina an'i Jesosy, izy misaina an'i Jesosy hoe tiane no hanafika atsika e. Fa tsy narahiny zany, fa mody mandeha fotsiny izy miaraka amin'ny apôstôly, mody mandeha fotsiny izy miaraka amin'ny mpianatra. Fa ny fitiavam-bola ny tao aminy, tsisy fitiavana an'Andriamanitra, tsisy fitiavana an'i Jesosy. Ny volany tsara taminy. Asa raha fa nisy tamin'ny ny volany marangaha mety zany tao an-tsainy. Ny volany izy atao ny fiainana. Tsy fantatra, tsy misy tsy vita ny vola. Ary maro ny toy izany. Dia toy izany ny etreny, fa Paoly ny teny. Tsy ny volany marangaha fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao. Haleluya! Engany mbahino an'izany isika hoe tsy ny volana misy volana tsisy vola, ampotika ny fahasoavan'Andriamanitra. Mba manana fahereza, ampona ny fahasoavanao Jesosy eo. Entinay manao famponanao, entinay manatanteraka ny baikonao. Rehefa mitika ny fahasoavana, mahomby foana isika, mahomby foana ianao. Eo anivon'ny fianakavinao miaraka amin'ny fahasoavana rehefa mitsomy ianao. Haleluya! Any am-piasana, any am-pianarana, n'aiza n'aiza.